maika ny andeha vao manomboka ny resaka ny tsy haiko raha mba fantatrao efa elany miniriko an'izao ny fo anatiko ao bitsika manginy midobodoboka feno fifaliana rehefa kakinao ankakiny motiny tsy anakererytsony ao ampandriny teny mamiko taloha averiko eto avoko nisandrinao maminay obody fotsoko hatramizay tiako eo anoan-kafe sy amboraka fity zay tao anatiko hatramizay zay namaika tsy anakintsony ao androany efa mangotraka ela loatra ka te hitrotra tsy anakintsony satria ny foko te tsy onona no mampity tsika zao dia irany tovitray ny lohateny tsy anaiky tsony ao anatin'ilay album angolanao le izy. Ok, alora tonga dia tomboka ny intro sy ny toniny dia mitovy ny accord ampiasaina dia alora tonga dia tomboka e mineur ny fiatombony zay ny fomba fitendry azy zany hoe le corde anankitelo ambony indrindra reto na ambany araka ny fanisana azy ireo ihany ny tendrena dia ohatran'izao mifanaovana azy tanako eto amin'ny fahadimy sy faefatra fa le faefatra sokafana aloha dia rehefa eo zay voasina hammer ok zay dia rehefa eo C fa corde anankitelo ihany ny tendrena eto amin'ny troisième case eto no manomboka raha tokony izy ny C ohatran'izao fa reto anankiroa reto ihany dia ty fahatelo ty ny tendrena zany hoe corde fahadimy faefatra fahatelo ok dia rehefa eo agrissy iny makany amin'ny cinquième case ok dia ty accord ty ny anarany de suspendu 4 na D4 dia anankitelo dia rehefa eo miverina alefako tsy moramora indray zay dia mankany amin'ny toniny ihany zay fa rehefa mihira an'le toniny voalohany tendrena indray mandeha le mineur iny dia rehefa mihira izy aza mbola maika ny andeha dia zay vo izy vao manomboka an'le ok dia rehefa tonga eo amin'ny tetezana dia ny accord voaloha B7 jereo le diagrammako eto amin'ny deuxième case ok dia rehefa eo E mineur averiko eto avoko teny mamiko taloha zao teny mamiko taloha dia rehefa eo E mineur averiko eto avoko dia rehefa eo miverina indray zay B mineur 7 zay ho sandrinao mamihinay dia rehefa eo miverina E mineur indray ho body fotsoko andrakotray dia rehefa eo miova amin'izay ny accord C tiako eo no ankafy G ok sy amboraka A mineur misokatra dao zany no tsy misy bara mihitsy eto fity ok E mineur zany sy amboraka fity
dia rehefa eo miverina any MC indray zay tao anatiko hatramin'izay zay namaiky ay dia entina asiko filirony kely izy fa tsy voatery misokatra amin'ny première corde dia rehefa eo pitserina amin'izay ny deuxième case mba ahafantarana zany iova section tsika satria zao ny manaraka dia ny fiverenana dia eo amin'ny fiverenana mora be le accord G D C miverina inefatra ok tsy anaiky intsony G tsy anaiky intsony rehefa eo amin'le ony zany asina D ao androany C ok dia misy amin'le live misy saxophone zay ohatran'izao ny fanendrasana raha tianao an'iny ianao dia mankaty amin'ny satria C majeur ty zao afaka tendrena ty amin'ny 8e case dia eo le corde fahatelo faharoa voalohany zadiny fa rehefa manisa corde na gitara dia le aty ambany indrindra ty ny voalohany dia reto telo voalohany reto zany iny le saxophone ok rehefa eo makeo amin'ny 7e case première corde ok zany dia rehefa miakatra ty amin'ny 8e case deuxième corde zany hoe dia rehefa eo mitohy G efa manomboka ela loatra ka te hitroatra ok mba tsy raha ianao rery no mitendry dia afaka asianao filirony kely izy ok zay tianao zay arakaraka an'izay tiavanao anaovanao azy dia miverina any amin'ny intro rehefa misy an'le solo na saxophone tsy haiko le original na misy an'izay fa le live misy solo na saxophone fa iny mitovy amin'ny intro ihany ny note ny accord zavaty ok zay ry aloha fa dia mahazo to hira mahafinaritra le izy enoy eo amin'ny Google Play iTunes vidio le izy enoy akafizo ok eny ry aloha mahazo to